Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Finoana tsara laza. Finoana tsara laza. Zany no asongadiny no finainantsika anio. Amin'ny boky Romanina toko voalohany, ny 19 hatramin'ny 17. Ndeo vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa eran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka, fa andreo mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahitanareo aho, anomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampaherezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hamporisihana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no efa nikasa akaty aminareo, saingy azo tsampona mandraka ankehitriny aho. Ananako izay vokatra aty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany. Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho. Koa raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany, amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe: ny marina amin'ny finoana no velona. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Finoana tsara laza. Zany no asongadiny ty mofinainantsika anio ty, raha miresaka na manindraindra, mandokandoka ny finoan'ny ireo kristianina tany Roma ny apôstôly Paoly. Zao indrindra ny fomba filazany azy eo amin'ny 15 manao hoe: efa eran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Efa eran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Ny dikateny sasany dia miteny manao hoe: efa rentany ny laza ny finoanareo. Zavatra nahagaga loatra mantsy, tsy dia tena hoe nalaza araka ny fieritreretantsika hoe nalaza araka ny hoe fandrosoana ankehitriny. Tsy izany loatra no voalaza ka dia hoe dia malaza be amin'ny tambajotra serasera na malaza be amin'ny vaovao. Fa ny hevitra tiana asongadina eto amin'ilay hoe tsara laza dia izao: nahagaga loatra fa ao amin'ny renivohitry ny Empira Romanina tao Roma, izay nitoriana ny filazantsara, dia indro tafahorona tao ny fiangonana kristianina. Nandray ny finoana kristianina ireo olona tao, ka dia indro niorina ny fiangonana. Zany fiorenan'ny fiangonana kristianina eo amin'ny renivohitry ny fanjakana jentilisa, fanjakana Romanina izay tompo-pahefana tamin'izany fotoan'izany. Eny, nisy fotoana aza nanahirana mihitsy ny fiara-miasan'ny fiangonana taminy, nahitantsika olana maro zany, nefa indro ireo misy kristianina mijoro miorina amin'ny finoana.
Zany na tonga ny apôstôly Paoly hitantsika eto maniry fatratra to nangetaeta hiara-iasa amin'reto kristiany reto mba hamangy te hamangy ireto fiangonana ireto, te ampahery ireto kristianina ireto, te hitondra teny fampirisihana ho an'ireto mpino tao amin'ny fiangonana tao Roma ireto. Fiangonana tsara orona, manana finoana ka mendrika hiarahana miasa. Tena mahatehidera ny finoany ary mahafinaritra ny miara-miasa aminy, ka dia indro mangetaeta zany fiara-miasa zany ny apôstôly. Na dia voasakana noho ny amin'ny antony samihafa, ny elanelan-tany sy ny olana samihafa aza, dia indro sitrany indrindra ny hamangy izao fiangonana izao satria fiangonana mahatehidera tsara laza. Ambara mantsiriavana fa ny tena finoana kristianina eo amin'ny andininy 17 no hitantsika. Io finoana kristianina io mahatonga ny Paoly mamerina ny tenin'ny Habakoka hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Io finoana kristianina io no anamarinan'Andriamanitra ny mino. Io finoana kristianina io no hiafaran'ny fiainan'ny mpino raha teo ihany koa. Tsy maintsy manana ny finoana io vao azo lazaina fa kristianina ny mino. Ary zany ary no mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny mpino ao aminay, ny finoana no anisana ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny fiangonana. Tsy dia fiteny loatra ao anivon'ny fiangonana hoe ny isan'ny mpivavaka ao aminay dia, fa ny filaza matetika dia hoe ny mpino, ny olona manana ny finoana no isaina ho isan'ny kristianina. Indraindray nefa ny mampisalasala antsika ihany zany, raha feno ny fiangonana, raha miroborobo fatratra ireo sahan'asa samihafa, raha mitombo ny ezaka ara-bola tratra ny tanjona amin'ny ezaka samihafa, mamperitreritra sy mampandiny tena hoe reny kristianina mandray anjara reny ve? Tena ilay olon'ny finoana marina, ilay manana n'ilay finoana azo hamarinina tahaka izay voalaza ny apôstôly Paoly eto hoe fa amin'izany finoana izany no anamarinan'Andriamanitra antsika. Afaka tsaraina amin'ny finoana tena izy ve ny kristianina, sa amin'ny hafanapo diso toerana na hafanapo hafahafa ka miroborobo any amin'izay tsy izy ny fiangonana. Ny finoana no ampirisihan'ny apôstôly Paoly antsika mba iorenana tsara. Io finoana io no tiany iarahana miasa, ary io finoana io koa no tiany mba ho hita taratra ao anatin'ny fiangonana tsiraray avy amin'izao andro iainantsika izao. Ry havako, aokary ho fiangonana tsara laza amin'ny finoana isika. Fiangonana tsara laza amin'ny finoana izay miantoka ny ho avy ratrizay, kanefa koa miantoka ny fahatsaran'ny fiara-miasa rehetra ankehitriny. Mety tsara laza ara-bola isika, mety tsara laza noho ny habetsaky ny olona isika, mety tsara laza noho ny amin'ny fihavanana, tsy ratsy zany. Amin'ny fandraisam-bahiny, tsy ratsy zany. Amin'ny tao-trano sy ezaka maro samihafa, tena ampirisihana ary. Fa mialohan'izany rehetra zany, ho fiangonana tsara laza amin'ny finoana. Io finoana tena izy io, io finoana izay miorina ao amin'ny Kristy, zany no antsoina hoe filazany tsara, ka ampirisihana antsika rehetra koa ankehitriny. Aokary, ny fanompoantsika hanomboka eo amin'ny finoana aloha, hiainga amin'ny filazany tsara, ny fanompoana fiangonana rehetra, ny fanompoana kristianina rehetra, ny ezaka rehetra ataontsika, dia ny filazany tsara aloha no mibaiko mba hahatonga antsika ho tsara laza amin'ny finoana rahateo. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra
amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay ny amin'ny finoana izay velominao aty anatinay. Lay Andriamanitry ny fahatsarana rehetra mikolokolo sy mitahiry anay ao amin'i Jesosy Kristy. Ankehitriny zahay dia mitondra mbavaka Jesosy ny kristianina rehetra, ny asa fivelomana, ny fandrarahana, ny fiariana izay ataony, ny ireo kristianina ireo dia apetrakay aminao. Vavaka manokana izay ho amin'izay mitady asa, ho an'izay manatanteraka fiofanana samihafa, manao fizarana asa samihafa. Mivavaka izahay ho an'ireo sokajin'olona maro mangetaeta anana fahatoniana sy stabilité amin'ny resaka asa, apetrakay manokana eo ampelantananao izy ireny. Jesosy jereo manokana fa anao izy ireny. Dia amin'ny anaranao no anaovanay izany mivavaka izany misaotra raha eo. Amen.